dia fanmiaravantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne ao anatin'ity fandaharana ity. Ampifaliana koa netiko miaravantsika fijerenjaina amin'ity tia tenako Révérend Fara Andrianarivo miaraka aminao koa anaty izao fandaharana izao. Ny azo antoka dia afinaritra ny androany ka dia manasanao zay anaraka ny fandaharantsika indrehatra amin'ny farany. Ya, ity am-piandohana dia misy zavatra lehibe vitsivitsy tianay ampahafantarina anao. Voalohany dia ny fotoam-bavaka mandritra nyity volana Jona ity isan-kalady amin'ny fiangonana Chaîne rehetra ery Madagasikara izay iresahana indrindra ny amin'ny vavaka sy ny fitahiana ary ny finoana. Ahafahanao tena mamantatra hoe ohatrinoana marina izay natao hoe finoana sy ny fiainam-bavaka miaraka amin'Andriamanitra ahafahanao miaina ao anatin'ny fitahian'Andriamanitra. Isan-kalady izay amin'ny fiangonana Chaîne rehetra ery Madagasikara. Ny faharoa indray dia ny fotoam-bavaka isan-kariva mandritra nyity volana Jona ity ihany itsy am'raikisa sy ny fiangonana Chaîne Tanjombato izay iresahana indray ny amin'ny hoe ampanadino anao ny fahorinao rehetra izy. Ary ny fahatelo dia izy fotoam-bavaka lehibe koa izay karakaran'ny fiangonana ny Mahajanga, fiangonana Chaîne Mahajanga ny zoma sabotsy ary ny alahady fa 17 sy 18 ary 20 ny volana Jona izao dia sady fankalazana ny tsingerin-taona ny fiangonana any Mahajanga moa io loha hevitra dia hoe Arzenlainy dia nomeny azy. Marina kely moa Bishop amin'izay fotoana Mahajanga izay fa io fotoana io dia fotoana lehibe mazava ho azy 3 andro be izao izany hoe le izy moa ao anatin'ny trano fiangonana izay azo antoka moa izany fa tsy dia tena hoe afaka manana fahafahana hampiditra olona marobe izay indrindra mahatonga anazy misy fidirana ny fotoam-boly voalohany fotsiny ianao amin'ilay 17 na zoma fa 17 volana Jona dia misy fidirana roa io misy amin'ny 3 ora hariva dia misy indray amin'ny 10 ora hariva amin'izay ny olona rehetra satria rehefa mikarakara fotoana ohatrao matetika dia le eo amin'ilay toerana no anisandray izay anisandray ohatrany hoe somary tsy afahantsika ohatrany hoe mandray olona be lehibe indray mandeha fa dia izay mahatonga anazy amin'izay tsika rehetrarehetra afaka azo anjara daholo ny tena tanjona ao anatin'ilay izy. Sabotsy koa tsika dia mbola misy ny maraina ary misy koa ny fotoana hariva ao anatin'izay fotoana fankalazana sy fotoan-dehibe izay 3 andro izay ary ny alahady koa dia mbola misy ihany izay tena azo antoka moa fa tena afinaritra ary ny fotoana rehetrarehetra tsy hoe akory miverimberina fa samy hafa avokoa ireo ary noho nefa samy ampisy fiantraikany amin'ny fiainanao avy hatrany izany koa nareo faritra rehetra ny Mahajanga fotoana nareo indray izao mandehaizao programme nareo satria azo antoka fa hamangy antsika ny faritra Mahajanga Andriamanitra ao anatin'io fotoana io. Tamin'ny volana mety ozy antsika dia niresaka mikasika ny hoe avelao adidiko izay rehetra ilainao ary ny zavatra nitranga tena be ny olona nahita fahagagana na resaka fiova-toetra na ny tena fahagagana lehibe indrindra moa dia ny fanoloran'ny olona ny tena no an'Andriamanitra satria tsisy olona mahova olona fa tsy Andriamanitra ary marobe na ny olo tena ary tonga zanak'Andriamanitra izay ny fahagagana goavana indrindra. Faharoa be da be ny olona sitrana Andriamanitra tena karaza maro ny fahagagana ny tranga tena karaza maro misy olona tonga avy any Fata misy avy amin'ny Faratsio misy avy amin'ny Fort Dauphin misy avy any Diego mandeha avion mba hanatrika fotsiny an'ilay fotoana ary nahita fiovana goavana tena sy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra teo indray nahita fitahiana rabola trosa afaka ny iny izy teo volany antona tany aman'olona tany nisy nandoa nisy nazo marsé amina miliara tokantrano verina amin'loha ny vady efa tsy nody tsony verina nody zanaka efa nietretina tsy hita hitandray tena hoe tsy takatry ny saina fa tena miasa Andriamanitra ary manamarina ny teniny ka zany rehetra mato tantaraina tsy hoe akory hoe eboebona fa baiboly dia milaza hoe anambara ny asanao any amin'ny firenena rehetra ako ka zava-dehibe ny milaza ny asan'Andriamanitra tahaka za inona mahatonga amin'ny tenin'izany satria zany rehetra zany tsy nitranga raha tsy mahatakatra tenin'Andriamanitra tsy mivavaka ary malala ilay vavaka tokony atao be da be ny karazam-bavaka nataontsika tao anatin'ireny fotoana reny sy talohan'ireny fotoana reny natonga n'Andriamanitra ny asa tsy sanatria akory Andriamanitra hoe terena mba hanao zavatra fa efa notahantsika izy fa tsika mila malala ny fomba hakana ny zavatra rehetra ary raha miresaka tsika hoe vavaka tsy ho ampy ty fotoana ity resantsika momba ny vavaka fa be da be ny zavatra resahana tahaka an'izany koa na ny resaka fitahiana azy misy karazana ny fitahiana misy fitahiana alainao amin'ny alalany fangatahana misy ndray nefa fitahiana ifanao ihany le izy fa tsy fangatahana na afahanao miaina ao anatin'ilay izy fa tsy maintsy miaina tahaka ny mpanjaka ianao satria efa voalaza fa sady mpisorontsika ny mpanjaka ary misy ndray karazana fitahiana izay tsy possible mihitsy avy amina fangatahana na avy amin'le hoe ianao miaina ohatry ny mpanjaka fa tsy maintsy miakatra dozy kokoa ianao miakatra mitombo amin'ny fiarana mitombo izay firaisana kaiky amin'ny fanamasina izay mahatonga le fitahiana tsy mila angatahana indray fa vao mieritreritra ianao dia tonga eo aminao le izy misy zavatra maro zany tokony atao amin'ny fiarana mitombo satria
araky ny tena teo be loatra ny zavatra ohatrany hoe tsy fantatry ny olona dia lasa ohatrany hoe mandreraka ilay miaraka amin'Andriamanitra fa tsy sara ohatra miaraka amin'Andriamanitra tsy sara ohatra miaraka amin'Andriamanitra ka tsy hoavy moa fotoana antsika bishop fa eto indrindra no anaroantsika indray anasana ny mpijery ajaina koa amin'ny tiany ity satria manana fotoana indray tsika teo moa zany ohatrany hoe nisy ny loha hevitra iny avelao adirika izay rehetra ilainao tapitray indray volana iny ty volana manaraka ty indray tsika dia manaloha hevitra tsara be omen'Andriamanitra antsika izay tiana indray ampirisihana anao ho avy indray ao anatin'ilay izy mba tsy hatonga anao diso anjara satria mety amintsika ngambany tsy afaka nanatrika tamin'ny volana ray iny tamin'le volana le lasa teo zany fa mitindry mandeha ty aza manay ko tena anao vototra tsony ty fotoana lehibe ty satria manana fotoana indray tsika isakariva ao amin'ny raiky sandonala kely manaloha hevitra lehibe hoe ampanadino ny fahorinao rehetra Andriamanitra izay inona indray fa hitondranao amin'ny karazana dimension vaovao indray Andriamanitra ao anatin'io fotoana io izay hitondranao amin'ny avy izay lehibe tsaratsara kokoa noho izay misy anao zao io moa dia mifototra tanteraka amin'ny teny'Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko faraky amby 7 andiny faraky amby 15 hoe Andriamanitra efa nampanadino any fahoriko rehetra tao an-trano raiko izao ny zavatra mila avintsika Andriamanitra tsy miova ny atao hoe tsy miova dia constant tsy mihetsika amin'iny amintsika olombelona no misy ny lasa sy ny ankehitrina ary no avy ao amin'Andriamanitra dia tsy misy lasa sy ankehitrina ary no avy fa constant tsy miova Andriamanitra dika izay au temps présent foana Andriamanitra azafady amin'ny teny vary amin'anina be ampiasaiko dika izay manao an'io zavatra io foana Andriamanitra tsy mihetsika ao tsy miova eo meko ohatra anankiray ianao raha miresaka tsika mantsy ny hoe Andriamanitra tsy miova miresaka an'ilay hoe Andriamanitra nampanadino ny fahoriko rehetra satria indraindray misy olona mieritreritra hoe sy tamin'ny andron'i Joseph zany koa izao fahoriana be zao koa hoe dia vitany koa hampanadino ny ty rehetra rehetra zay mahandriamanitra azy zay ny mahandriamanitra azy le izy inge tsy voatery fahoriana araboly fa mety fahoriana ara-tsaina mety ara-petsepo mety amin'ny lafin-javatra maro fa raha ny teny izy ny fahoriko rehetra tsy niteniteny foana Joseph raha ny teny an'izany ary Andriamanitra rehefa maka ny boky ny asan'ny apôstôly no dia mahita inona ny nataon'Andriamanitra tamin'i Joseph nahatonga ny fahoriana rehetra nanjavona mihitsy ary natonga Joseph ohatrany hoe tsy mahatsiaro soza amin'ny fijaliana izany lasa tonga fitahiana ho amin'ny maro izy ka raha mitena hoe Andriamanitra tsy miova le nataony tamin'i Joseph azo ny atao aminao satria tsy miova Andriamanitra ny atao hoe tsy miova tsy hoe miantitra fa ianao koa tsy miova mihitsy tsy ohatr'izany izy fa iny le nataony iny mbola iny foana nataony zao hatramin'izao tsy mihetsika ho izy fa iny foana ny zavatra ataony meko ohatra anankiray ianao misy ohatra ny lalàny ny fisontonana zany hoe na iny nahatsiponao dia misy hery misintona azy mahatonga iny avion amin'ny taona iny afaka manidina tsy hoe tsy manan-kery amin'iny intsony lalàny fisontonana fa mampiasa lalàna anankiray hafa izy zay ahafahana miakatra amboly lalàny fisontonana zay antsoina hoe lalàn'ny fiakarana law of lift le lalàn'ny fiakarana dia iny lalàna anankiray indray no ampiasainy mba ahafahany amin'ny surmontena hoe miakatra ambolilay lalàn'ny fisontonana dia tahaka izany raha miresaka tsika lalàn'ny fisontonana io tsy miova mandrakizay tsy miova io raha mbola eto ambonin'ny tany ianao tsy maintsy misy hery tsy hita maso misintona ny zavatra rehetra ianao tsy afaka hoe andaso ary anandra ny voka kely varavarakelinay dia avokako ny tongotrilany dia hitako raha misy an'izany hery misintona izany na tsy andramo dia ho hitanao andramo dia ho hitanao hoe anidina ve ianao sa hitsingevana fa na tsy hita masonao na tsy nahita fianarina na nahita fianarina tsy maintsy tonga matotsika rehetra afaka mandeha tongotra sy ny tomobila afaka mandeha ny amin'ny arabe fa tsy mitsingevana dia satria misy hery misintona azy hitana fahendren'Andriamanitra ankizabe ny asany fa raha alaivitsaratsany tsika rehetra ety ambony tany tsy misy hery misintona mitsingevana daholo ny tomobile mitsingevana daholo ny trano tsy hery misintona tsika rehetra mandeha dia ohatrany manana ny tantara hafa be ohatrany eny amin'ny planeta hafa reny mihitsy fa io lalàna io ary tsy miova io na fotsy ianao na mainty na mavo na mena na manan-karena na mahantra na nahita fianarina tsy nahita io lalàna io dia manan-kery avokoa nizaniza mampiasa azy raha ohatra ny mpizavatra ianao na olona tsy nahita fianarana azy dia misy hery misintona na olona nanatra be ianao na manan-karena be rehefa ohatra ianao ka hanidina misy hery misintona tsy misy hoe niaraka hanidina etsy amin'ny karitaonao ny amerikana sy ny afrikana ny européana sy ny aziatika dia hita eo hoe izy no tapaka samy tapaka daholo izy rehetra satria le hery fisontonana tsy maintsy hisintona azy tsisy hoe le anankiray ty ohatra ny amerikana fa tsy sotomboka non sotombola izy ary tsy mizatavan'olona dia tahak'izay hoe naroviana ary na iza na izy atao ambony ny tany anetsika ny lalàna io dia mihetsika ho azy la izy na mifahatongavan-tsainy na tsy mifahatongavan-tsainy miasa ho azy la izy satria constant io
tsy miova io de tahak'izay koa Andriamanitra mihoatra lavitra an'izay afa baiboly de milaza hoe Andriamanitra azo fatarina avy amin'ny zavatra nataony ka raha toa zay lalàn'izay tsy miova mihitsy efa hatramin'ny andro dadadadadadadabe antsika zany mandrak'izay mbola zay foana io lalàna io raha ohatra araka zay foana no mitranga na rovinona na iza raha tsy miova zay lalàn'izay nahoana Andriamanitra niova ka raha vitan'Andriamanitra raha zao nge ty misy telefôny ty raha tia natsibiko zao tsy maintsy mianjera tsy mila mivavaka mba tsy enjery ty fa tsy maintsy mianjera ho azy foana io nahoana tsy mila mivavaka mba enjery ito fa tsy maintsy mianjera ho azy foana ito na avy ny sakafo ana tsy ny sakafo misery foana misitony exacta ohatr'izay Andriamanitra tsy miova Andriamanitra ninona ataoko ninona tsy ataoko ka raha miteny baiboly fa Andriamanitra afaka mampanadino ny fahoriana rehetra midiky zany fa mity volany ty koa Andriamanitra mbola tsy miova constant nizaniza anetsika an'izay zavatra zay ny ary tonga le izy hitranga de hitranga le izy afaka mpanadino anao ny fahorianao rehetra Andriamanitra ka marina loatra zay bishop ary zay fotoan'izay moa mandritry ny ray volana iresantsika ao anatin'izay azo antoka fa tena hoe izy zavatra tena hitranga mihitsy io amin'ny fiainanao araka le teny bishop teo hoe mafonja be ary feno fanazavana hoe afaka mampanadino Andriamanitra sy Andriamanitra tsy miova izy zavatra vita tamin'ny maly vita tamin'ny fotoana lasa rehetrarehetra iny azony atao koa amin'ny fiainanao ka mety betsaka angamba ny fahoriana mbola ohatrany hoe misy tarazo manaraka anao amin'ny fiainanao any zay misy amin'izy ireny mety efa nanomboka ohatra ny tany amin'ny Joseph efa tamin'ny mbola kely ny azy de efa nanomboka ary mety nentinao mandra-pahalehibe koa ny anao misy tamin'izy ireny mety efa afaka misy amin'izy ireny mbola manaraka eny any misy amin'izy ireny mety mbola ohatrany hoe miraikitra tapisaka aminao eny any eo ny fotoana zay anisan'ray mazava-dehibe ty fotoana ty atongavanao mba afan'Andriamanitra mamangy anao anatin'io ny fotoana dia tsy am'raiky sandona lakely rehefa talata robila kamisy amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany adiny ray eo ihany ny tena fotoana antsika raha sendra mihoatra kely angamba dia mety mihoatra 10 minitra na ohatrany fa adiny ray ny tena marina amin'ilay fotoana dia tahak'izay koa ny Tanjombato rehefa talata sy larobia ary zoma ny talata sy zoma dia amin'ny 12 sasany fa larobia amin'ny 2 sasany ka manasa antsika rehetra manomboka raha piso talata io zany dia anomboka indray ilay fotoana miomana hita fiovana goavana mety ozy izy anao dia tonga dia afaka ray andro fe possible ray andro misy zavatra ray miala ray andro misy zavatra ray miova manaba tonga ny farany volona dia hogagy anao tena tsy napoziko lasa ohatr'izao ny fiainako tosinao ao anaty ray volona fotsiny ve dia ho zany hitranga eninandro nanaovan'Andriamanitra ny tany sy ny lanitra ahoana moa tsy afahamanovanao ahoana tsy afahamanovanao tao anaty vanim-potoana ny fijinjana no nanovan'Andriamanitra ny fiainany izy teo na ho misy rota ahoana tsy hanovan'le anao vanim-potoana ny fijinjam-bary ange roa volana tsy ela tsisy olona mijinja vary efa bolana zany miakatra ny vary dia mijinja izy roa volana raha ela indrindra zany dia tonga dia niova ka tao anatin'izay no ny fanenany tamboazy nampakarabady azy ary natonga ny fiainany tonga dia niova le ho lavy nitsindroka salohim-bary tao anaty fotoana ny fijinjana ny hovany ny zavatra rehetra ka enao koa azon'Andriamanitra hovainao anatina vanim-potoana faran'izay foiky ampanadino anao ny fahorianao rehetra ka manasanao zay amin'izay fotoana rehetrarehetra zay satria mbola tsy miova Andriamanitra mahafinaritra anao moa le teninao tantara teo bishop hoe ny tantaran'ny Naomi sy Rota satria Naomi io voavy tany amin'le toerana izy maty vady maty zanaka verina izy hoe aza atao Naomi intsony ny anarako fa tena mangidy ny fiainana mandra-pahatonga anazy tsy nentina intsony novaina hatramin'ny anarany toy izy aza atao Naomi intsony hoe mahafinaritra satria ndikany hoe Naomi mahafinaritra so ataovy maro izy fa tena mangidy ny fiainana efa ny mahafinaritra dia tao anatin'izay fotoana foy izay le ngidy rehetrarehetra zay eritreretany tamin'ny fiainana navadika Andriamanitra indray ary tao anatin'ny fotoana foy arak'ilay fanazavana zay efa nentinao teo ka tapitra ny fotoanantsika reverend fa betabe ny zavatra tiana ho resaha fa dia manasanao zay ho avy azadiny le fotoana telo lehibe nresahana ianao teo ary ny farany dia ny mazongatsika eontsika amin'ny 17 18 19 ho avy zao 19 moa fête de père io mahafinaritra be mihitsy ny fotoana ny dikan'izany zany hoe 17 juin sy ny 18 juin ary ny 19 juin tsika any amazongatsika misy fotoana tena lehibe de lehibe any ny zoma amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 dia amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 avy eo ndreny sabotsy amin'ny 6 ka hatramin'ny 12 dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 dia lahady amin'ny 9 sasany amin'ny 20 sasany amin'ny 10 sasany dia ny hariva amin'ny 4 tongava maro amin'izany ho avy any izahay hivavaka ao anao miaraka amin'ny fiangonana chaîne mazonga ao amin'ny ex cap 3000 mazonga izany mangarivotra io tongava amin'izany fa iova amin'ny fiainanao loha hevitra dia hoe arzelainy dia nomeny azy
eny ary efa tapitra moa fandarantsika bishop fa dia mihitsy zay fa voarainao daholo ny filazantsika rehetra aza tonoana ny fotoanantsika rehetra izay iarahantsika moa zany ao anatin'ireo fotoana lehibe ireo raha misy moa izay fantaniana na mety fangataham-bavaka na mety tianao ifandraisana aminay dia manasanao zay amin'ireo alara tarbia sy mety adresse mail na adresse facebook izay ahafahanao mifandray aminay fonandrianao mandrakariva izay ary evonina hanampy anao arak'izay mety azo atao izany. Trabia mitombo fahasoavana ary veloma tapoko.